Faharoa andro kosa izay no ny aina tao anatin'ny aizina nitetsy amin'ny fokontany Andotapenaka no ny fahasimbany tranonjiro ny maraina teo vao niverina tamin'ny lohan'ny izany. Jemy Maradanirina sy Mamy Rasamoely. Tapaka nanomboka ny alarobia faha 9 volana aprily tamin'ny 9 ora maraina ny herinaratra tetsy amin'ny fokontany Anosipatrana. Nirefitra ny tranonjiro ka izay no antony tsy nampandeha ny herinaratra. Efa mateti-pitranga izao raha nambaran'ireo mponina eny an-toerana. Olana ny fahanteran'ny fitaovana, tara ihany koa ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny Jirama raha ny fanamafisan'ireo mponina satria vao omaly hariva no nanolo ny tranonjiro izy ireo ka tranonjiro roa no napetraka eny Anosipatrana. Io zany ny ela vao nahita vahaolana zareo hoe tokony ampitomboana le transfon ety amin'ity toerana ity fa betsaka amin'ny machine mazefatra miasa amin'ity party ity dia ny vahaolana napetrana natao anankiroa ny transfon niasa teo dia le transfon be dia transfon kely. Nanamafy ihany koa ny tale jeneralin'ny jiro sy rano malagasy fa ampitateraka ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo ary tsy tokony hisy intsony ny délestage. Ny fahanteran'ny tranonjiro izay tsy mamaly intsony ny filan'ny mponina no mahatonga ny fahatapahana. Olana eo amin'ny fitsinjarana araka izany no misy mahatapaka ny herinaratra eto Andrenivohitra. Fa raha ny capacité de production eto Antananarivo dia ampy amintsika miteny zao amin'ny lera resantsika zao manana surplus any amin'ny 49 mégawatt itsika 49 mégawatt zay amin'ny heure de pointe any amin'ny 10 à 15 mégawatt eo heure de pointe de 18h jusqu'à 21h 22h zay fa io réseau zany hoe misy production de misy fitsinjarana azy dia any amin'ny fitsinjarana koa zany manana problème misy saturation na transformateur iny amin'ny quartier rehetrarehetra reny zany. Araka ny nambaran'ireo mponina trany dia miteraka faty antoka ny fahataparan'ny herinaratra ary manimba ny asa fivelomana ho an'ireo asa miankina amin'izany ka mila vahaolana maharitra.